mianatra eo tongotrao. Valomerabantsika tsirairay avindray tonga eto amin'ny famitinana ny lesona fahasivy isika izay nianarantsika nandritra ny herinandro iny ianoko fa nisitona lesona lehibe sarobidy ao anatin'izany isika dia mahakasika an'ilay loharan'ny fiainana. Alohanderantsika ny amin'izany nefa dia hivavaka isika. Atoko malala misaotra anao izay efa mbola afaka miaraka aminao indray ankehitriny hamitona ny lesona izahay dia aoka ianao ilaza aminay ny FDB ao anatin'izany mba tsy handalo fotsiny ihany izany fa anosika anay indrindra handray ianao hatrany aminaran'i Jesosy amen. Ny lohateny lesonantsika dia ilay manao hoe ilay loharan'ny fiainana. Ny tsy anjery dia amin'izao natoko fa 4:19 ilay manao hoe izao ny lalana sy fahamarinana fiainana, tsy misy olona makany amin'iray afa-tsy amin'ny alalako. Maro no niezaka nitady ny loharan'ny fiainana mandrakizay tany amin'ny toerana tsy fantatra na toerana voalazany tantara mihitsy aza, sasany tany amin'ny ivon'ireny angano ireny. Maro tamin'izy ireny ny very fotoana, maro tamin'izy ireny ny namohatra amin'ny ainy mihitsy aza ny amin'ny fikatsahana an'izany. Adinon'izy ireo ny zava-dehibe indrindra dia izao tsy miafina ny loharan'ny fiainana mandrakizay. Efa nambara tamintsika izany mba ho hita an'izay te ahita sy te hisotro an'izany. Tsy ho hita n'aiza n'aiza ny loharan'ny fiainana mandrakizay. Olona nefa izy io dia Jesosy Kristy. Ao aminy no misy fiainana ho an'izay rehetra mahiry azo an'izany fiainana izany. Nandritra n'iny herinandro iny isika dia nijery lafin-javatra anankiroa lehibe dia ilay loharan'ny fiainana sy ilay fiainana ao aminatitsika. Hoy Jesosy taminy manao hoe izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Manana toetra mampiavaka azy amin'ny zavaboary rehetra Jesosy, manana fiainana ao aminy izy. Noho io toetra io dia azony ataony manolotra ny ainy sy mandray an'izany indray. Inona no antony nahatongavan'i Jesosy teto tany dia ny hanolotra ny ainy. Reto tenin'Andriamanitra reto dia manamafy an'izany. Dia no hoe hanambara ny ray amintsika hozy izy, adinontsika hoe toy ny ahoana Andriamanitra hanolotra ny fiainany be dehibe ho antsika ihany koa izy, haka ny toerantsika izy ary ny jaly noho ny famelezana tokony hiantra amintsika. Maty hanolotra ny famonjena ho antsika izy, hanaisotra ny fahotany izao tontolo izao, izay no nahatongavany, ary ihany koa hanangana antsika amin'ny maty. Amin'ny andro farany rehefa ho avy Jesosy dia hitsangana amin'ny maty tokoa isika ary me antsika fiainana mandrakizay. Zava-dehibe no tokony hafantarantsika an'ireo toe-javatra iray satria manolotra fiainana ho antsika izany ny tanjon'i Kristy. Rehefa niresaka momba ny tena nomofinainy Jesosy dia nanasa ny mpiaino azy mba hihinana an'io mofo io izy. Maro ny tsy nahatakatra ny alalan'ny teniny ka nanapa-kevitra ny tsy nanaraka azy izany intsony izany. Neverin'ny olona fa fahadalana izany. Nahatakatra nefa ny apôstôly fa Jesosy irery ihany no afaka manome fiainana mandrakizay. Ny fanontaniana mipetraka dia ahoana nanomezan'i Jesosy an'izany fiainana mandrakizay ho antsika? Reto dia entina mahaliana an'izany dia hoe amin'ny alalan'ny teniny, amin'ny fiasana hamelomana antsika ho aminy ihany koa, amin'ny alalan'ny finoana azy, amin'ny fanarahana anazy, maniry fantatra an'izany mihoatra noho ny fiainana ara-nofo ary amin'ny fanomezana antsika ny didiny iray rehefa mahafantatra azy tokoa isika. Fiainana ao anatintsika izany, tsy zavatra vinavinainana eritreretina fotsiny fa tena mandray fiainana ao aminy. Ao amin'ireo andininy ireo ny Jaona atoko 1:12 sy 7:10 iray manao hoe fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany dia ireo izay tsy nateraka ny raha na ny sitrapon'ny nofo na ny sitrapon'ny olona fa nateraka Andriamanitra. Ireo no ahitantsika mazava tsara hoe inona no anjaran'ny olombelona sy ny anjaran'Andriamanitra eo amin'ny dingan'ny famonjena. Mandray an'i Jesosy isika ary mino azy. Jesosy no manana antsika ho zanak'Andriamanitra amin'ny fanaovana antsika olom-baovao. Ny fandraisana ny fiainana mandrakizay ankehitriny
dia noho ny fiarah-miasa misy eo amin'ny fanahy masina sy eo amintsika. Voalohany zany dia ny fanahy no manome antsika finoana dia mitomba ho aminy isika. Faharoa ny fanahy no mampiaiky antsika ny fahotantsika rehefa mibebaka ihany koa isika. Ny fanahy ihany koa no mitarika antsika eo amin'ny Jesosy dia izany mahatonga antsika ho manaiky azy. Ny fanahy ihany koa no mitarika antsika indray izany mahatonga antsika mahafantatra azy rehefa natao batisa. Asan'ny fanahy avokoa zany ny zavatra rehetra ahafahantsika manantona azy. Raha mbola misy ny fisalasalana ao anatintsika dia mangatahany fanahy masina mba hanazavazantsika, handresy lahatra antsika hanaraka ny fahamarinana. Mitondra ho amin'ny fisarahana roa mazava tsara ny fiaonana amin'i Jesosy, ny fanekenana ny fandavana azy. Ary izany dia midika hoe manaiky na mandany fiainana. Ahoana no hamaritana ary raha manaiky na ihany koa mandasika? Maro no mandray fanapahan-kevitra ao anatin'ny salasalana. Mihevitra ny ino an Jesosy izy ireo raha voaporofo ny siansa. Mihevitra ny ino an Jesosy izy ireo raha voaporofo ny filozofia na reny arkeolojia reny na ireo siansa moderna ny momba an Jesosy. Tsy zava-baovao anefa izany. Ohatra hoe ny folo tamin'ireo 12 izay nirano Mosesy izany tany izay nampanantenana no nandinika ny porofo mivaingana na natsoaka hevitra hoe tsy manan-kery ambaboana an'io tany io isika ozy izy. Fa nirota amin'izy ireo kosa dia nandinika an'Andriamanitra, nanam-pinoana ary nahita porofo mivaingana fa manana hery handresena tokoa izy. Nandeha am-pinoana dia hitany tokoa fa tsy amin'ny alalan'ny heriny no hitondrany fandresena fa amin'ny alalan'Andriamanitra. Mazava ny Baiboly momba ny vokatry ny fandavana an Jesosy, hiaran'ny fahatezeran'Andriamanitra ary hoelohana. Eo anoloan'izany fijery tsy miolakolaka izany nahoana no maro be ary no mandany Jesosy. Jesosy ny fahazavana. Manazava antsika ny fahazavana ary afaka mahita ny tena toetsika izy. Miharihary avokoa manko ny zavatra ratsy rehetra eo amintsika, eo anatrehany. Noho izany izay rehetra manao ny ratsy dia mankahala ny mazava satria tsy manantona ny mazava fa andrao hita miharihary ny asany. Ny ratsy indrindra dia ny fitoerana ao maizina izay mametraka antsika eo amin'ny tanin'ny Satana. Mankahala sy manimba ny olony rehetra izy mifanohitra amin'izany. Ny mitoetra ao amin'ny mazava dia mialika ao amin'ny fialofan'Andriamanitra be fitiavana. Aoka isika hanaraka ny ohatra Jesosy mba hitoetra ao amin'ny mazava ka handany haizina mihazona ny tenin'Andriamanitra. Ity ampamaranana dia ity lahatsoratra matamoety ity ny antsika maranana azy, manao hoe velona noho ny sitrapon'Andriamanitra sy ny herin'ny zavaboary rehetra. Mandray ny fiainan'ny zanak'Andriamanitra izy ireo na manao ahoana ny fahafahany manao sy ny talentanana ny lany lehibe toy inona aza ny fahaizany dia feno fiainana avy amin'ilay loharan'ny aina rehetra izy ireo. Izy ny loharan'ny fiainana, izay fiainana izay natolo no an'ny olombelona, nalainy indray ka nomen'ny olombelona. Izao avy hoy izy mba hanana fiainana sady hananana fiainana be dia be. Ireny tokoa ny hanananao fiainana be dia be eo aminy ka mba hialany fisalasalana rehetra sy ahafahananao mahafantatra fa lehibe ny fitiavany ianao dia ny tanjony indrindra dia tonga anao ho any amin'ny lapan'ny lanitra. Amen. Tompomalala ao misaotra anao izahay ny amin'izany lesona ny anaranay nandritra ny herinandro iny. Mitondra fanantenana, mitondra finoana aoka tokoa tsy hisy haharombaka ireo anjara izay efa natolotra ao anay ao an-dapanao. Fa ampio-reny mandrakariva izahay ka hanana fanantenana, hanana fikirizana ary atoko mandrakariva anao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.